Ny mety ho toetrin'andro eny an-dranomasina ny zoma 7 oktobra 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny sabotsy 9 oktobra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Samiary mailo sy malina hatrany isika mpampiasa ranomasina na tsy misy ary ny filazana fampitandremana mahakasika ny ahavon'ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capeste, anorana tandrifin-drahona mahalana indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hahatratra 4 kilometatra isan'ora indraindray ny any amin'ny tapany avaratra. Anonjam-pena herin-dranomasina avy onja 25 hatramin'ny 3 metatra. Capeste hatrany Manoro andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any avaratra Toamasina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy Atsinanana ny Anakafa ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora fa io vaovao kosa izany ny alina. Adiny-panonja na anonjam-peny-dranomasina avy onja 15 hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro andrahoana vitsy na ibalikan'ny masoandro ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny any atsimon'ny Manakara ary 17 kilometatra isan'ora kosa manakaiky ny Taolagnaro, mety hahatratra 10 kilometatra isan'ora izany indraindray. Adiny-panonja na anonjam-peny-dranomasina avy onja 1 hatramin'ny 15 metatra, hahatratra 2 metatra ny any amin'ny tendrony atsimo. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ibalikan'ny masoandro ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tapany Atsinanana. Io vaovao kosa ny any amin'ny tendrony andrefana any amin'ny farany Fepitona. Aherin'ny-ranomasina avy onja manodidina ny 3 metatra isan'ny-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalikan'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ny maraina sy ny alina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora any amin'ny farany Fepitona. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonjam-peny-dranomasina avy onja manodidina ny 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana vitsy ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ny alina. Adiny-panonja ranomasina avy onja ho latsaky ny 1,2 metatra amin'ny ankapobeny. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana vitsy ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora indraindray ny any avaratra Mahajanga. Ho avy avaratra andrefana na andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Ho tony amin'ny ankapobeny ranomasina avy onja latsaky ny 4,4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, nisy tandrifin-drahona manodidina ny Nosy-be ny farany Fepitona ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Io vaovao kosa izany ny Anakafa ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny-panonja ranomasina avy onja latsaky ny 2 metatra.